hirantsika fandaharany radio vaovao masoa atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina. Ny fandarana Bokikiratsika izay renao izay ifamtantanantsika ary anasananao indrindra amin'izao fotoana izao indray anasananao iomakomantsika amin'ny boky sy ny penina ho anao izay efa mpandray ny fandarantsika eto anao izay mety hoe sambany kosa vao manaraka ny fandarana Bokikiratsika dia amin'izao fotoana izao tsika fotoana ohatran'izao nandresantsika tononkira anankiray tononkira izay napetraky ny tombo tao anatin'ireo mpanakanto namantsika ho afatra ho ampitaina amintsika rehetra dia araka ireo hira moa izay renao mandeha eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa ihany izany. Andray tononkira vaovao tsika amin'ity anio ity famelohan'ny zavatra rehetra andao ara isaotra ny tombo aloha. Tena anao izay Andriamanitra manandratra anao izay fa lehibe ny asoavanao, lehibe ny fiandriananao ary tsy misy Andriamanitra tsara sy masina toa anao. Mangataka indrindra ny fanatrehanao feno ary izay ankehitriny amin'ity anio ity dia ny falainao masina, dia ny falainao masina mameno anay. Misaotra Jesosy. Amen. Dao roso anabetrana aloha ary ny hirantsika ry izay kosa ho raisika avetrana ny tononkira. Isandatra minao atrany aneu ni vulina icha ni fukulu hiderana rayo ni sakyu miyakili asalana ni fanaiku Isandatra minao atrany aneu ni vulina icha Yambiku rehetra de jasiku fecha hidera kwanao vilai simana pecha Nani titsaru kwa kuri Sizaye veriku amuri Ebura hidera kwana Isandatra minao atrany aneu ni vulina icha Yandru izay umenawa rayo De fuju atuka quando punana Isandatra minao atrany aneu ni vulina icha
fetra Yamikure hetrade Siasiku fetra Hidera kwanolirai Simanape hetra Nani tsitsarupakuri Sizae veriku amuri Debura hidera kwana Siasiku fetra Ni fidelanana Yamikure hetra Zay ny rahantsika efa renao hatrany mandeha to amin'ny onjam-peny radio VoaharyHasina ny Koraita no miaraka amintsika ny Koraita amin'ny FGKM manaritsoa finoana anaty hazo isotry lohateny rahantsika dia ny hoe ny foko no hidera anao ny foko no hidera anao ndao nisana andininy avy hatrany atolotra anao nisana andininy ny foko no hidera anao ny foko no hidera anao ray o midina andalana ny saiko miaiky ny hatsaranao midina andalana ny fanahiko hisandratra faingo hisandratra aminao hatrany midina andalana haneho ny voninahitrao zay nisanandininy aveloko aminao aloha zay ny foko no hidera anao ray o ny saiko miaiky ny hatsaranao ny fanahiko hisandratra aminao hatrany haneho ny voninahitrao dary andiny voalohany ny amiko rehetra dia tsy asiako fetra
tsy asiako fetra. Midina an-dalana hiderako anao, hiderako anao, riray, riray, tsy manampetra, tsy manampetra. Midina an-dalana na ny tsy tsaroako, na ny tsy tsaroako akory, sy zay heveriko, sy zay heveriko ambony. Midina an-dalana diam-bola, diam-bola, hiderako anao, hiderako anao. Zay ny andiny voalohany. Averiko aminao sy andiny voalohany zay. Ny amiko rehetra dia tsy asiako fetra, hiderako anao, riray tsy manampetra, na ny tsy tsaroako akory, sy zay heveriko ambony, dia mbola hiderako anao. De miverina amin'isana andininy. Andiny faharoa ary ankehitriny. Andininy faharoa. Ny andro faingo, ny andro izay omenao ahy ray ô. Ny andro izay omenao ahy ray ô. Midina an-dalana dia fohiko, dia fohiko, atokako, atokako, hanompoana, hanompoana anao, anao. Midina an-dalana ka ny feoko hisandratra, ka ny feoko hisandratra, faingo hisandratra aminao hatrany, hisandratra aminao hatrany. Midina an-dalana haneho, haneho ny voninahitrao, haneho ny voninahitrao. Zay ny andiny faharoa. Mbe averiko aminao sy andiny faharoa zay ary a. Ny andro izay omenao ahy ray ô, dia fohiko, atokako, hanompoana anao, ka ny feoko hisandratra, hisandratra aminao hatrany, haneho ny voninahitrao.
Vita ny andiny faharoa dia miverina amin'ny andiny voalohany. Dia miverina amin'ny isan'andiny aorian'izay toy ihany dia ny hoe tsy asiako fetra, tsy asiako fetra ny fiderana anao. Tsy asiako fetra ny fiderana anao. Midina an-dalana ny amiko rehetra, ny amiko rehetra hanompoko anao. Ny amiko rehetra hanompoako anao. Dia izay ny tonkirantsika miverina ambamo ilay hoe ny amiko rehetra dia tsy asiako fetra. Dia eo ambaniny hoe na ny tsy tsaroko akory na zay dia miverina farany ery ambaniny hoe na ny tsy tsaroako akory sy izay heveriko ambony dia mbola hiderako anao. Zay ny tonokirantsika. Ny mikalo azy dia ny Koraita amin'ny FKM Manaritsofinoana. Ndao aloha averina aminao ny rary aorian'izay dia averina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny tonokirantsika. Isandatra minao atrany aneu ny voninahitra. Ny fokolo hiderana zayo, ny saiko miaikiny hatsarana, ny fanaiko isandatra minao atrany aneu ny voninahitra. Ny amiko rehetra de tsy asiako fetra, hiderako anao iray tsy manam-petra. Na ny tsy tsaroko akory sy izay heveriko ambony dia mbola hiderako anao. Ny foko do hideranao rayo, ny saiko miaikiny hatsarana, ny fanaiko isandatra minao atrany aneu ny voninahitra. Izay omenao atraio e foko atoka quando punana, ka ny feoko isandatra minao atrany
ny foko no hideranao raha io, ny saiko miaiky ny hatsaranao, ny fanahiko isandratra aminao hatrany aneo ny voninahitra ny amiko rehetra dia tsy asiko fetra, hiderako anao ray tsy manampetra, na ny tsy tsaroko akory sy izay heveriko ambony dia mbola hiderako anao. Ny foko no hideranao raha io, ny andro izay omenao azy raha io dia foko atokako anymponanao, ka ny feoko isandratra aminao hatrany aneo ny voninahitrao. Ny amiko rehetra dia tsy asiko fetra ny fiderananao, ny amiko rehetra anompoko anao, ny amiko rehetra dia tsy asiko fetra, na ny tsy tsaroko akory sy izay heveriko ambony dia mbola hiderako anao. Ny Koraita FGM manaritsofinoana. Ny fotsika tokoa ny ndahona ny ratantsika n'Andriamanitra, ny fotsika ny saintsika, ny fanahitsika, ny amintsika manontolo izay nomeny Tompo ho ampiasaintsika handahona ny ratanazy irery izany, fa izy ilay hery hampinga ho antsika, izy raha teony mbola mahatoy izao antsika. Dia ndao hiary teny ampanao salamo anao hoe Jehovah no heriko sy hampingako, izy no nitokin'ny foko, ka voavonjy dia mifaly ny foko, ka ny irako no hiderako azy. Itao mampanao salamo antsika izany araka ny salamo 7 ny 5. Ny amintsika rehetra ndao atolotra manotompo ary fa azy raha teo izany asany tanany, ary izy no namorona, izy no nanao azy. Dia tokoa izay Andriamanitra ho ankehitriny manavao indray fanoloran-tenany ao anao, fa ny aminay rehetra dia atolotray hoentina hiderana ny anaranao, fa anao izay asany tananao noforoninao mpanandratra anao mpideranao, noforoninao hanambara ny fiderananao. Raha isoariny aminay rehetra mba ame voninahitra ny anaranao, andray anjara ny fanomezam-boninahitra ny anaranao, misaotra Jesosy Kristy. Amen. Izay amiko no namarana ny fandarana Bokikira antsika tamin'ity androany ity mamy fotoananao manaraka indray raha sitraky ny Tompo andray tononkira vaovao isika araka ireo izay mbola angatahana reo hatrany moa hoe misy manontany ahoana izany fangatahana an'le hira lefa amin'ny fandarana Bokikira antsika indray tiany ho azy ny tony raha ohatra mbola sy tonontsika teto ilay tonira dia azonao atao ny miantso ny laharana 033 14 792 08 033 14 792 08. Raha tsy afaka miantso kosa ianao dia afaka mandefa message MP any amin'ny message MP any amin'ny Facebook VoaharyHasina, tonga dia alefanao fotsiny ny MP, tsy voatery miandry valina demande d'ami ianao, fa afaka tonga dia mandefa izany any amin'ny MP VoaharyHasina VoaharyHasina. Dia samotany tompontsika rehetra eo amin'ny herinany indray raha sitraky ny Tompo indrindra tao amin'ny fiainantsika hoentina nomezam-boninahitra an Jesosy Kristy irery ihany. Natolotra antsika teo ny Bokikira antsika, fandaran'ny radio Voaharymaso, niarahantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina.